Fa le mirabantsika rehetra aminaran'i Jesosy indrindra izay somary taratara izay tonga teto amin'ity toerana ity. Miraba ihany koa ny havana ny rahalasenabavy tsirairay avy izay manatrika amin'ny alalan'ny tambazotra amin'ity alahady voalohany izay omen'ny Tompo atsika ity izany. Dia misaotra ny Tompo sika mbola afaka indray anohy ny hazakazaka androso hatrany amin'ny fiarahana amin'ny Kristy rehefa misy ny opportunité tahaka izao izay araka filazako azy hoe fandaminan'olombelona ihany kanefa mahasoa antsika amin'ny maha olombelona antsika satria rehefa taona vaovao ohatra izao dia ohatra mba mihodikodina ny anaty saina ihany koa ohatra ny vaovao daholo ohatra mba tia manana faniriana manana finiavana tia hanavao zavatra tia hanao départ vaovao tia hanao hetsika manokana dia ararotintsika izay faniriana sy finiavana izay mba ho ampiasaintsika ao amin'ny Tompo ihany koa. Amen. Dia amaky andiny tsoratra masina andalan-tsoratra masintsika amin'ity andron'io ity izay mino fa amangin'ny Tompo atsika manokana androany. Zao toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no andeha hovakitsika. Filazany tsara ny Jona toko voalohany. Dia vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy Tompo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Dia raha tsy izy dia tsy nisy nahariana aloha izao zavatra ary rehetra izao na dia iray azy. Rehefa vita izay dia ny teny no nisy mpiainana, ary ny fiainana avy eo no fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Amen. Io teny io no horesantsika amin'izao fotoana voalohany izao. Ozy aho hoe raha ny tena marina izay tiako loatra mampiasa le fandaminana sy le ohatra zay fa ndraindray izy io ararotin'ny olona hoe Andriamanitra amin'ny vanim-potoana voalohany manao an'izao dia ao anelanelan'ny taona izy manao an'izao dia ampiasain'ny olona chiffre rehefa avy eo hoe 2 plus 1 plus 1 égale 7 dia 1 égale 12 dia 1 égale 3 misy kajikajy be dia be dikany anina dia fafenona dia ameno an'izao Andriamanitra amin'ity taona ity. Andriamanitra tsy manaraka vanim-potoanan'olombelona. Andriamanitra tsy manaraka chiffragen'olombelona. Andriamanitra tsy manaraka ny anaran'ny andron'olombelona fa miasa izy rehefa te hiasa dia mitsahatra izy rehefa te hitsahatra, manao zavatra izy rehefa te hanao zavatra dia tsy manao izy rehefa tsy te hanao. Fa ozy ato hoe ho atsika olombelona kosa le izy dia misy fetraikany ho atsika manokana dia horaisitsika arak'izay le izy mba hanomboka zavatra tsara tsika dia n'izao voalohany izao. Amen. Dia ozy izy ilay teny izay manambara ihany koa ny zava-miafiny ny amin'i Jesosy Kristy Tompo ity teny ato amin'ny filazantsara ny Jona toko voalohany ity. Tamin'ny voalohany ozy izy ny teny, dia ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ity teny Jona toko voalohany andininy voalohany ity dia manambara ny état primitif an' Jesosy Kristy. Zany hoe fony izy mbola tsy tonga nofo teto amin'ity zao tontolo izao ity. Fony izy mbola lay filazany azy hoe ny voninahitra izay nierako nanana taminao fony mbola tsy ary ny fanorenana izao tontolo izao. Rehefa miresaka zavatra tahaka an'izany Jesosy dia tsy miresaka an'ilay izy maha Jesosy azy fa miresaka an'ilay natiorany tao amin'ny ray dia tsy inona fa ny mahateny azy.
io teny io ny efa teo hatramin'ny voalohany ary midika teny hafa ny ambokiny jaona voalohany ihany dia manonona izy ny tena telo zay iray dia ozy izy hoe misy telo izay manambara ozy izy ary misy telo izay vavolombelona ary reo telo reo dia ray ihany dia tsy ny reo telo reo fa amin'ny tsisy an'izay ato anatin'ty baibolitsika ity fa ny ato hoe tsy tatitiko ny ra dia ny tsy tatitiko ny ra ny rano sosisy fa any amin'ny dika teny hafa izy dia manambara hoe ny ray a dia ny fanahy a dia ny teny le père l'esprit et la parole ary reo telo reo dia ray ihany dia zay ny etat telo zay no biblika izay voasoratra mariny rano sy mazava ao anaty baiboly fa anankitelo anankiray telo anankiray dia rehefa miresaka ny jauna toko voalohany dia miresaka ilay etat primitif an Jesosy zay tamin'izy mbola tao amin'ny ray tamin'izy mbola teny tamin'izy lay teniny ray dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe io teny io voalohany indrindra dia tao amin'Andriamanitra ary izy no nahariana ny zavatra rehetra ary eto amin'ity izao tontolo zao ity zany hoe ilay teboka voalohany izay ambara eto dia zao ny tenin'Andriamanitra ny namoronana ny zavatra rehetrarehetra ny tenin'Andriamanitra ny namoronana ny zavatra rehetra dia rehefa ilay teny no namoronana ny zavatra rehetrarehetra ny teboka faharoa dia io teny io no nisy mpiainana ary ny teboka fahatelo ny fiainana ny fahazavana ny olona mandeha aloha ny teny izay Andriamanitra ny teny izay tao amin'Andriamanitra izy no nivoahan'ny fiainana ary ny fiainana ny fahazavana ny olona reo telo ireo lay voalohany dia miresaka an'Andriamanitra an Jesosy an'ilay teny an'ilay parole de Dieu mbola tao amin'Andriamanitra rehefa miresaka izy ny fiainana dia mbola tsy tonga eo amin'i Jesosy ihany fa rehefa tonga eo amin'ilay mazava amin'izay dia zay izy vao miresaka mikasika an Jesosy Kristy amin'izay azonareo lay teny tonga nofo ao amin'ilay voalohany zany fanahy fotsiny ihany fanahy le teny fanahy le fiainana zava-panahy daholo reto aza mbola boda aloha lohanao fa vao manomboka tsika zava-panahy daholo reto aloha me mazava aminao tsikelikely eo aza taitra fotsiny ihany fa mandeha ho azy io tompony tarika atsika amen mandeha aloha le teny dia tonga le fiainana ty fiainana ity tsy le fofinaina fa ny atao hoe fiainana dia le fahavelomana ao amin'Andriamanitra mihitsy mbola mijanona maty foana ny olona na dia misy fofinaina ary izy kanefa tsisy fahavelomana izay avy ao amin'Andriamanitra ao aminy amen mandeha le voalohany azaveko tsikelikely misimisy le izy le fiainana izay lazaina eto any amin'ny Genesis toko voalohany sa toko faharoa izy miresaka le izy namorona olona Andriamanitra dia manino ny fofony ny fofinaina avy tamin'ny vavorona izy iny fofinaina avy tamin'ny vavorona iny iny atao hoe roa inona tsara ny atao hoe roa dia tsy lay aina eto amin'ny orinao io fa lay fanahin'Andriamanitra amin'ny teny hebreo dia mitovy ihany ny rivotra sy ny fanahy inona le mitovy tsara ny rivotra sy ny fanahy rehefa miteny rivotra rehefa miteny fanahy izy dia rivotra ny resahany dia tsy le fofinaina henonao eto le izy fa le fanahin'Andriamanitra raha miteny zany ny tenin'Andriamanitra hoe izy no nisy mpiainana dia izy natonga lay fiainana lay fanamasina miaina ao anatin'ny olombelona ary raha tsisy ary zao rehetrarehetra ary izao fa izy naharianan'ireo dia izy ihany koa nisiny le fiainana tsy ny biby no nomen'Andriamanitra ny roa fa ny biby tonga dia velona fotsiny amin'izao tsy ny hazo no nomen'Andriamanitra ny roa fa ny mahasamihafa n'ilay olona amin'ilay zavaboary hafa rehetra dia nomena n'ilay roa ilay olombelona dia nisy ny fiainana teboka voalohany teny teboka faharoa fiainana ary ny teboka fahatelo dia ny mazava ny fahazavana eto amin'izay le fahazavana dia Jesosy Kristy tonga le fiainana fa lavin'ny olona fiainana tonga ihany koa mazava dia inona ny zavatra ambarany no lavin'ny olona ihany koa ny mazava tao tena mazava ozy izy ary ny mazava mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy mandray azy ny maizina tsy mandray azy amin'izao fendohan'ny taona zao raha lasenabava zavatra voalohany tiako zaraina amintsika tsy raray avy be dia be ny olona
araka ny resakitsika teo miaina eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny fofinaina dia eo am-bavorony. Izy afaka mihetsiketsika, izy mety salama, izy mety miasa tsara, izy mety manana ny karazana fialam-boly maro isan-karazany. Mety manana izay ilainy sy izay iriny izy, mety manam-pitiavana izy ao anatiny, mety manana zavatra maro isan-karazany io olombelona io. Fa raha mbola tsy tonga ao amin'ilay fiainana izay vokariny tenin'Andriamanitra, ilay fiainana izay vokariny inona? Tenin'Andriamanitra. Dia mijanona olombelona maty ihany olona io. Velona izy fa maty. Izay natonga Jesosy ny teny hoe ho avy ny andro andrenisan'ny olona ny feon'ny zanak'olona na dia maty ary izy dia hitsangana. Lay teny no mitondra fiainana. Raha vao tsy misy ny teny dia tsy misy ny fiainana. Raha vao tsy misy ny fiainana dia tsy misy ny mazava. Ny teboka ao anatin'ilay izy dia zao ao amin'ny voalohany indrindra ny fiainantsika tsy manomboka. Point de départ ny atao hoe tena fiainana dia ny tenin'Andriamanitra tonga mamangy ny olona fa velona fotsiny amin'izao raha olombelona mandehandeha mirihary mitady izay mahasoa azy, manana ny prinsipany izy, manana ny fomba fiainana izy, mety manana fahendreny izy. Everiny olona fa ny fahendrena dia fanamasina, tsy fanamasina izany ny fahendrena. Everiny olona fa ny conscience dia fanamasina, ny conscience dia zavatra nampianariny ray aman-dreny anao. Zavatra nampianariny. Tsy fantatritsika izany hoe ratsy mamono olona, raha tsisy olona nampianatra antsika an'izany hoe ratsy izany. Tsy fantatritsika izany hoe teny ratsy ny anaran'izao, raha tsy henontsika avy tamin'ny vavan'ny olona hoe teny ratsy anezany zavatra izany. Dia iny zavatra iny ny averin'ny conscience samitsika, dia ozy izy ny olona tsy mahafantatra hoe fanamasina izany ny teny amiko izany. Za manana ny fanamasina satria za mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, ny atao hoe tsara sy ny ratsy dia zavatra nampianarina anao fotsiny ihany. Fa zazakely io mandady io tsy mahay miteny, tsy mahay miresaka, tsy mahalala zany tsara sy ny ratsy izany. Tsy fantany hoe ity ny tsara dia ity ny ratsy. Fa ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina mampianatra azy hoe zao ny atao hoe ratsy dia zao ny atao hoe tsara. Dia iny ny ampatsiahivon'ny conscience sanazy rehefa avy eo. Ka ny fiainana dia tonga amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay miresaka. Ny fampahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fampahafantarana ny olona tsirairay avy, ary anisan'izany izitsika izay manatrika, izika izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa, dia mbola ampahafantarana anao fa tsy misy fiainana raha tsy voarahinao ny fitiavan'Andriamanitra latokana, ny fitiavan'Andriamanitra anao tamin'ny alalan'ny nanomezany zanany latokana. Fa fahafatesana foana no mihodina ao anatintsika raha mbola tsy voarahintsika ny teny fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra. Fa tian'Andriamanitra loatra ianao. Tian'Andriamanitra. Ozy atao hoe mijanona ao anatin'ny fahafatesantsika. Ny endrik'ilay fahafatesana samy manana azy, fa fahafatesana daholo ny ainan'ny olona. Ohatr'izao ny zavatra izay nanjo ny olombelona rehefa nanota ny olombelona. Ny aina tao anatin'ny fifaliana izy, ny aina tao anatin'ny filaminan-tsaina izy, ny aina tao anatin'ny fiadanana izy. Tsy nisy filan-dratsy izany tao anatin'ny olombelona, fa ho tanangeny mahatonga ny olombelona mitady misy foana hatrany io. Raha androantsika rehefa hovaina tahaka ny Kristy dia tsy manana filana tahaka izany intsony isika. Fa afaka nivelontsika mety ndraindray, ohatran'ny hoe mieritreritra izany hoe amintsika olombelona velona kehitriny tahaka izao. Ny vanim-potoana iainantsika zao efa mifamatotra amin'ny teknôlôjia, amin'ny telefona, amin'ny ordinateur, amin'ny sonorisation, amin'ny mozika sy ny sisa. Dia ohatran'ny hoe manao imagination hoe raha hatr'izay izany ka ho any an-danitra dia tsy hisy an'izany rehetrarehetra izany intsony. Dia inona no atao any mandrakizay? Ty ara ty adiny ray adiny roa tsy mandray an'ilay zavatra ohatra ny mangididy izany ny tanana. Ka ahoana izany izany mandrakizay izay tsy hisy an'izany intsony. Dia raha manao imagination koa hoe mba inona re nataony Adama sy Eva re tao anatiny izany saedena izany. Tsisy télé, tsisy radio, tsisy terrain de foot na ho asiana ary izy rery ihany izany eotikodina eo. Mba inona ary ny natao tao anatin'izany. Fa le natura corrompu andraha olombelona lasa mitady zavatra hafa foana, lasa mila foana
fa zao ny ambarasoratra masina hoe ho toa azy isika rahatr'izay mitovy amin'i Jesosy tsy mila tsisy besoin tsisy zavatra tediavinao mihoatra zany fa ny fiarahana aminy dia ampy anao rahatr'izay ny fihinanana vokatry ny tany tsotra be dia fa ampy anao rahatr'izay fa le natiranao amin'izao tsy mety amin'izany raha tonga dia nao fotsiny bataina amin'izao ndonao lefary ozy ianao aloha ihany verina iny ambonin'ny tany tsy mety ty mariny tsy hitako izay atao sotro rano dia milomano dia matoritory ambony bozaka dia miankazo dia zay foana mandrapa tsisy tsony ary hoe marivo ny andro reny fa dia mihodina amin'izay ny fiainana fa le besoin ny velatra dia toizako le afatra teo le besoin ny velatra ny ova rehefa tonga ny ozona satria nanaiky mibaiko sy satana ny olombelona dia zao ny zavatra nambara ny tenin'Andriamanitra hoe voaozona ny tany moa ny aminao izy dia goavana be mihitsy nytoy al'ilay verset hoe fahoriana no hinananao ny vokany mandrapodina ho vovoka fa vovoka ny nangalananao fahoriana ozy any resaka teo hoe raha mbola tsy tafiditry ny fiainana ny olona anankiray dia mbola fahafatesana ny manjaka ao anatiny ao ianao mety velona ianao mety miasa ianao mety manana zavatra mahafinaritra ianao mety mahitanao ihany hoe ty mety ty tsy mety ianao ihany koa manana conscience zay everinao fa fanamasina fa hoy aho hoe tsy fanamasina fa nitezananao fotsiny ihany arakarak'izay fiainana arakarak'izay firenena nisy anao arakarak'izay fomba pirenena sy fomba poko misy anao fa raha mbola tsy tafiditra lay tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiainan'ny olona dia fahafatesana ary ny endrika fahafatesana dia ilay nambarako teo fahoriana no hinananao ny vokany mandra-pialanao eto ambonin'ny tany ary hoaninao ny anana famboly ny asatany ianao ary ny atsembohan'ny tavanao ny hinananao mandendeha eto amin'ity zao tontolo zao ty ny olombelona tsy fantany akory fa andevo izy tsy fantany akory fa maty mandendeha izy io ohatra zombie any fotsiny mivenjivenjy fotsiny ny ataondra olombelona eto ambonin'ny tany ositsika efa nitory an'izany hoe taranakikaina ny taranakikaina dia tsisy atao afa tsy mivezivezy eran'izao tontolo zao ary ny atao hoe taranakikaina dia ny ainga avy tao amin'ny mena rano rehefa nanontaniana ny devolondre mandeha rehefa andehandeha rehefa mba niakatra izy tany an-danitra ozy izy n'Andriamanitra nanontany ry satana avy aiza moa ianao ahoana navala satana avy nandehandeha teny raha zanak'Andriamanitra ianao ka mandehandeha ny ataonao raharaha mba tongava saina kely ihany mba tongava saina kely ihany fa zany ny ataony zanak'olombelona be dia be mandehandeha mahaolana ozy ilay olona tao ambadika indray mandeha ohatra mandreraka ihany za fiainana zany zay ny atao hoe fahafatesana azonao le izy fofinainy eto mbavorona fa eninao tsy matsiro na izy conscience anao eritreritrao fotsiny manamboatra hoe hoanina arak'izay fahatongavany eo ranga atao arak'izay mety eo e atao zay mety e atao zay mahafinaritra e sa hoe fanamboaran-tsaina ny ataon'ny olombelona fa fahafatesana no manjaka fahafatesana ny atao hoe fahafatesana dia fahoriana ny aina fahoriana ny olombelona ary tsy malagasy rery ihany resako an'izany fa ny endriky le fahoriana fotsiny samihafa ny fahorian'ny sasany dia mifampitady amin'ny sakafo ny fahorian'ny sasany mifampitady amin'ny zanaka ny fahorian'ny sasany tsy manan-janaka ny fahorian'ny sasany tsy manambady ny fahorian'ny sasany manambady indray zany ny fiainan'olombelona fahorian'ny sasany tsy manam-bola fa fahorian'ny sasany manam-bola sao dia verinao fa tsy mampahory manana ny vola io ianao tsy manana dia zany lazainao raha mananam-bola mantsy fa misy sasany tena ataoko ahoana ary ty volako ty misy mitady aka foana misy mitady angalatra foana misy mitady anararoatra foana misy olona tena eniny any anatiny any mihitsy hoe ny mahatonga ny olona ty dia satria za manana satria za mampirevy andry zalahy satria zahako tonga zao fety tonga dia miaraka amiko tonga dia mijoro eo ny Johnny Walker ny GNB toka lafo vidy rehetrarehetra
misy olona ny mahalany amina dizaine de millions vity toka mampirevi namany fa tovy tsisy ireo fa jama lahatra eo na cuve blanche za tsy mpisotro aloha ampatsiahivina matetika ihany fa miova ihany koa ny namana miova ny namana raha vao miova ny sarin'ireo zavatra ireo fahafatesana ny ao anatin'ny olombelona fahafatesana ary ny avin'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly ny asan'ny devoly dia ny fahafatesana raha lasa nabavy izay miaino aloha voalohany indrindra androany ny tompo dia miresaka aminao raha mbola noho ny lalanao io ianao dia lalam-pahafatesana foana io tsy hoe lalana mankany fahafatesana so dia veriny olona hoe lalana mankany fahafatesana veriny olona fa lalana mankany fahafatesana hoe mampigadro io mampidika izy io fa le eto mihitsy ny fahafatesana le eto ny fahajambana le eto ny aizikitroka miaina ao anatin'ny aizina ny olona miary ao anatin'ny aizina ny olona manango karena ny olona ao anatin'ny maizina mihinan-kanina ianao sary daholo nomeko anao nefa ny lelanao tsy maharegoa akory zany ke dikan'io zavatra io hoe manangona ny olona maka zavatra ny olona fa tsy maheno ny tsirony taky ny olona omena azy ny sakafo tsara rehetra tsy omena azy moa zany fa noariny ny sakafo tsara rehetra ny asa mafy izy mba azo sakafo tsara ny asa mafy izy mba azo ny zavatra tiany nefa maninona le lela ary tsy mahare tsiro kanina akory azonao ve zany zavatra zany fa tiantoka ray lavaka ianao mividy zavatra lafo be lafo vidy nefa ny lelanao tsy mahare le tsiro kanina mitovy amin'ny mihinana mangaso tsisy siramamy ihany mihinana vary amin'izao hohanina le izy tsisy tsirony nefa inona no hohaninao zavatra lafo vidy be vidiana 100 000 ariary ny kilao na 200 000 ariary ny kilao tsy fantatro hohaninao le izy tsisy tsirony manapatonga vanim-potoana tamin'ny voalohan'ny teny raha te hanomboka fiainana ianao dia mila ny teny aloha no mialoha lalana zavatra rehetra tsy manomboka ny fiainana raha tsy tonga ny teny inona ny teny tonga toy izao ny tiavan'Andriamanitra anao nomeny anao zana latokana mba tsy ho very ianao tsinotsinona ny eto ambonin'ny tany sa tsy manasanao mihitsy hoe ampidiro Jesosy raisy fitiavan'Andriamanitra amin'izay lasa tsara ny eto ambonin'ny tany eto ambonin'ny tany zavatra mandalo fotsiny ihany eto ambonin'ny tany tsinotsinona zavatra vetivety fotsiny ihany tahaka ny ahitra amin'ny fiainan'ny olombelona androany izy anetsy raha-pitso izy any patana zava-poana ihany fa ny tena fiainan'i Jesosy Kristy velona ao anatinao ino no manome tsiro ino no mamelona n'ilay goany anatin'ny vavanao any ka tsy mila ianao everiny olona nefa ohatran'izany mihinana le zavatra mahatsatso izy meko anao ihany le sarisary mba azonao azy mihinana le zavatra mahatsatso izy dia everiny fa le zavatra hoaniny problema azonao le izy tony vary tony foana koa zany vary tsisy loka ny mampatonga ny fiainako ratsy tsisy loka mihitsy le vary ny mampatonga ny fiainako ratsy le vatiko maditra ny mampatonga ny fiainako ratsy lay zanako tena mandreraka anareraka izy mafotsy volo atsiny zanako ao ny mafotsy volo anao fa ianao tsisy fiainana ao anatinao zany mafotsy volo anao zay antitra tsisy idiranareo zany fa le fotsy volo tanora lenony fiahiahina zao fiaina zao resako ao dia jerenareo ny olona fotsy volo tsy izy zany tsy izay le izy fa le fiahiahina lay zavatra mitranga dia tetavin'ny olona hovaina ny lokany nefa inona ny problema le go ao anatiny lay lela tsy mahare tsiro kanina satria maninona tsy midira ny tenin'Andriamanitra ny fiainana andao ny te ilaza aminao tianao Jesosy Kristy ary raha mandray an'izay fitiavan'izay ianao androany dia izy amin'izay no misy mpiainana izy amin'izay misy mpiainana misy fiainana amin'izay ao anatinao misy fiainana ao anatin'ny fonao eninao mihitsy no hoe faran'izay tsotra ny fiainako faran'izay tsy nitako loatra zay zavatra niova teo amin'ny fiainako amin'ny akapobeany eo amin'ilay hita maso mety tsy miova ny fifandraisako amin'ny manodidina mety tsy miova ny fiaina tokantranoko mety tsy miova zavatra hafa rehetrarehetra fa eniko amin'izay fa misy zavatra lehibebe kokoa noho ireo zavatra hita masoko ireo izay manome tsiro an'ity fiaina fiteny
ampatsahivana ihany koa tsika ho atsika efa zanak'Andriamanitra zany fa tsy ataonao fotsiny hoe zany mihitsy pastera teneny mihitsy ireo olona ireo ho atsika ihany koa zany tena mbola nisy tsy naray mihitsy pastera fa atovy fa anjaratsika ihany koa mijery alezy hoe isika ve mbola mitoy mihinana mbola mandray alay tenin'Andriamanitra izay izy misy mpiainana fa amin'ny fotoana isika tsy maharay intsony ny tenin'Andriamanitra tsy maheno antsony an'Andriamanitra miresaka ao am-potsika natao hoe tenin'Andriamanitra dia tsy baiboly ty dia taratasy mirakitra fotsiny ihany ny zavatra nambaran'Andriamanitra tany amin'ny arivo-taona lasa fa ny atao hoe tenin'Andriamanitra ny atao hoe parole dia izy miresaka aminao androany izy miresaka amin'ny korovina androany raha tsy miresaka aminao izy androany dia tia ny atao hoe maty inony ty maty tsy izany mamorona tenin'Andriamanitra milaza zany zao ny tenin'Andriamanitra izay manambara zany ny bokin'ny Korintiana ny soratra ozy izy mahafaty fa ny fanahy mahavelona ny soratra mahafaty ty zavatra ekri fotsiny io ny rehetrarehetra afaka mamaky izay voasoratra ao fa rehefa misy tenin'Andriamanitra miresaka aminao amin'izao fotoana izao dia ino no mitondra fahavelomana ny anatinao ino no isy mpiainana ino no misy fiainana raha lasanambavy amakivaky an'ity taona ity isika izay ny ampahany anankiray ho an'ny olona izay mbola tsy naharay ny tenin'Andriamanitra amakivaky an'ity taona ity isika raha tianao isy fiainana ao anatinao iodina foana dia aoka andre an'Andriamanitra iresaka aminao foana ianao raha misy fotoana ianao tsy mahare ny tompo intsony dia izay ianao no mila mitomany amin'izay eo tombony mampiazakazaka ny olona rehefa mikorotana ny fiainany dia lasa izy miazakazaka eo anatrehan'Andriamanitra mba halaminy Jesosy ny fiainako mba halaminy ilay tsy mety reraka be Andriamanitra tena afao ilay ohatran'izao za tsy manambany ny olona atsika amen za tsy manambany raha ohatra ka tena hoe nidiran-doza ny zanakao dia tena mavesatra be aminao za tsy manambany an'izany fa naovay an'Andriamanitra ary zany ka tsy tonga ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fonao dia mahafaly anao vetivety fotsiny ihany zany tadidinao ny tantaran'ny Jona izy ilay tantaran'ny Jona rehefa niran'Andriamanitra izy ho an'ny Ninive rehefa ho an'ny Ninive izy dia mba niandrasany fatratra mihitsy Andriamanitra miteny aminy ndany ianao mitory teny amin'ny Ninive say vao mibebaka izy fa raha tsy mibebaka izy dia ho faiziko ao anatin'ny 7 andro rehefa nankany Ninive Jona dia mba niandro fatratra izy satria tena tsy tiany mihitsiny ny firenena tany satria nanandevo ny Israely sy nampahory ny Israely tokony mba hisy afolatsaka avy any an-danitra ozy izy mandevona tahaka ny Sodoma sy Gomora dia nisy fotoana Jona efa solasola zay izy dia niandro fatratra izy an'ilay fahamaliana avy any an-danitra tsisy ihany dia namindra fo tamin'ny Andriamanitra dia nanery ny tanatanamanga dia nanaloka teo ambony lohany fa iny Andriamanitra izay nampaniry ny tanatanamanga iny ihany ny afaka 420 ora monja tao ambadika izay nandefa sifotra indray nihinana ny tanatanamanga ozy izy Andriamanitra nyresaka hoe iny tanatanamanga izay namboleko iny izay naniry iny nampifaly anao vetivety fa rehefa aveo dia votsitra indray fifalianao dia tezitra indray ianao dia tahaka an'izany ihany koa isika tanatanamanga maniry daholo zavatra hitantsika rehetra ao anaty fiainantsika tsy miassure fifaliana io tsy miassure fiainana io vetivety ihany io ny mahafinaritra ary tsika rehetra vavolombelona zany fa inona ny tsinotsiritina raha ohatra zao hoe lehilahy ianao raha ohatra hoe lehilahy ianao ka tia manao jeu ohatra dia misy zavatra tena hoe tamin'ny vaovao ka tia jeu anankiray ity tena nitsiritina ary le tsiritina matetika tsy takatry ny vola raha vao takatry ny vola izy tsisy mitsiritra takatry ny vola zany tsy mbola nahita an'izany mihitsy hoe ny nofinofiko zao nefa le vola any am-paosy ampy izy inona manofinofy azy fa ny nofinofy zavatra tsy takatra zavatra tsy mety azo fa ny fotoana anankiray na azo fafahana tampoko ianao tena azo an'le izy ohatra ozy ako lehilahy amin'izao fotoana zao zany PlayStation 5 zany za fa tsy mpanao jeu tsao fa taloha mpanao jeu zany tena hoe faratapony amin'izao fotoana dia azonao le izy tena ohatrany mahazo volamena zany ianao tena hatramin'le manety iny tena safosafonana
vehivavy koa manana ny anazy ohatrohatran'izay mety le kopetra le marika tena tsy takatry ny vola malagasy mihitsy ny tena zany izy raha azo atao miara-matory amin'ity tena etiko matory mihitsy ny ty na azo telefona le tena tsy nampozina sy tsy mieritreretana zavatra kely tsy isy dikandre zao jerety zavatra tsy isy dikany a ny olona tsy taitra inona enao koa iny foana fa tanatanamanga mandalo vetivety le fifaliana satria tsisy mpiaina an'ireny zavatra sasanao zanak'Andriamanitra makivaky an'ity taona ity mila maheno ny tenin'Andriamanitra tsika zay vao misy fiainana foana ao anatintsika fa raha vao tsy maheno an'Andriamanitra isika miresaka amintsika isan'andro amin'ny fotoana rehetra zany mila tediavintsika mandritra ity taona ity raha tianao nisy fiainana ao anatinao dia mila mitady andrean'Andriamanitra foana ianao tsy afa-po mihitsy amin'ny zavatra dingana efa vita kely sy ny efa fandrosoana kely isika mpanompon'Andriamanitra isika missionnaire isika mpitarika fotoana isika mpitory-teny isika pasteur isan'andro dia mila mipetraka ao am-potsika fa ny tenin'Andriamanitra no isy mpiainana fa rehefa tsy misy ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy fiainana ao rehefa tsy misy ny fiainana dia miverina tahaka fiainana zao tontolo zao isika tsona dia mpanompon'Andriamanitra fa rehefa tsy Andriamanitra ny iriny sy ny tedaviny dia ny tanatanamanga mandalo vetivetiny mba fifaliana ho azy dia le tantara ao anatin'le izy tena mahavariana sy mahagaga mihitsy fa Andriamanitra ny mampaniry tanatanamanga fa Andriamanitra ihany koa mandefa sifotra avy eo inana n'ilay tanatanamanga dia tahaka an'izay ihany koa io fiainantsika io amakivaky an'ity fiainan'ity tsika misy fitahiana ho azy tsika amen mojisy mamaly nefa samy mba miandry ny azy ampaherezy aloha le namanao misy fitahiana ho azonao amin'ity taona ity hoe amen fa rehefa fitahiana reny tanatanamanga reny raha lasana bavy ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra miresaka amintsika zany irerenina mitondra fiainana dia zao ny teboka faharoa amin'izay rehefa avy eo misy boky lamantsy izy io ireo zavatra anankitelo ireo ny teny ny fiainana ary ny mazava raha vao tsy manaraka tsara araka ny tokony ho izy ireo zavatra ireo dia misy votsitra ao anatin'ireo raha vao misy votsitra ny ray amin'ireo dia tsy mety io zavatra io fa manao fiainan'olombelona mandehandeha mirenireny fotsiny tsika tena misy igny ilay zavatra resako aminao misy zanak'Andriamanitra mirenireny fotsiny ataony eto amin'ity zao tontolo zao ity natao hoe mirenireny igny dia manao ny fiainan'izao tontolo zao natao hoe manao fiainan'izao tontolo zao tsy hoe foka rongony natao hoe manao fiainan'izao tontolo zao tsy hoe foka sigara jery vidéo tsy haiko moa raha mbola misy zany na tsy isy tsony mandeha miloka etsy sy eroa zany ny eritreretiny olona fa fiainan'izao tontolo zao tsy fiainan'izao tontolo zao zany be dia be ny olona tsy manao azy zany makany amin'ny bara be dia be ny olona tsy makany amin'ny bara miloka be dia be ny olona tsy miloka fa manao fiainan'izao tontolo zao ina fiainan'izao tontolo zao mirenireny fotsiny eto amin'izao tontolo zao tsy fantatra hoe ho aiza tsy hay hoe aninona fa velonaina ny maraina dia izy nge mivavaka misaotra Andriamanitra va velonaina indray androany fa ohatra mba maniry mihitsy hoe mba misy feo avy any an-danitra any milaza hoe dia velonaina dia aninona zao dia anao inona zao androany inona moa va hiasa tady vola amelombady aman-janaka tady zay masoa fa zany atao hoe manao ny fanao n'izao tontolo zao tsy misy tanjona ny fiainana le tanjona tsy hoe hanangatrano fa tena maritra hoe inona ny ataoko eto amin'ity zao tontolo zao eto velona androany dia hanao ina be dia be ny olona nateraka indray zanak'Andriamanitra fa lasa manao ny fanao n'izao tontolo zao ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny amin'ny Romanina 12 hoe miova ny fanavaozana ny saina alalanareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrana ny marina ny olona ao amin'ny Kristy dia ireo ny tanjona sy ny zavatra petrany ao anatin'ny fony tsara ankasitrana ny marina aza manaraka fanao izao tontolo zao dia ito itsika ao anatin'ilay resaka ny voalohany dia ny teny ny manaraka ny teny dia ny teny nisy mpiainana tsy misy fiainana manomboka mila maly antsika zanak'Andriamanitra
rehefa manomboka tsy henontsika lay fiainana, le fiainana nge ao anatintsika. Amen. Fa zao mandova ny lanitra fotsiny ihany ianao, mandova ny lanitra fotsiny ihany ianao. Rehefa tena azonao ny fiainana miaraka amin'ny Kristy dia tsy ampy anao ny mandova ny lanitra. Magaga ny olona zany fa ahoana? Tsy ampy anao zany mandova ny lanitra fotsiny zany. Fa rehefa azonao ny fiainana miaraka amin'ny Kristy dia malahelo ianao rehefa lanilany fahatamin'ny fiainanao eto ambonin'ny tany. Mandova ny lanitra zavatra efa continuité, fitohiza tantara sisa. Rehefa ny olona ny tiany ny asany, rehefa ny olona ny mahatsiaro sambatra sy alaise tsara ao anatin'ny asany, dia tahaka ny zavatra continuité ny zavatra fotsiny sisa ny karama. Raisiny fotsiny hoe bon, tia moa ilay izy fa tsy tena tia ny fifaliako. Fa ny amin'ny fifaliako dia tena manao an'ilay asa. Alaise be aho manao an'ilay asa. Henoko mihitsy hoe mety be amiko ty asa ty. Henoko mihitsy hoe sambatra manao an'ilay asa. Dia mandray an'ilay vola. Ok. Mahafinaritra manaraka andray. Tsy miady varotra be ny amin'iny tsy misy. Dia tahak'izay ihany koa io lanitra io. Rehefa mandray an'ilay tenin'Andriamanitra ianao, dia lanitra dia continuité, fitohizany zavatra, cadeau, zavatra omena fotsiny ohatran'izao. Fa le fiainanao eto ambonin'ny tany, le fiainana miaraka amin'ny Kristy, la fiainana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, any ianao dia efa tena mahazo tsirony sady, any ianao dia efa mahazo fiany sady miaraka amin'ny Kristy. Dia hoy zao hoe isika na dia zanak'Andriamanitra ary, na dia olona nateraka indray ao amin'ny Kristy ary sika, mety possible lay fiainana ao anatintsika. Fa jereo tsara, marika eo tsara ty zavatra lazain'i Jesosy Kristy ty nanao fanoharana ao am-boky Matteo 5:10. Tsy misy ozy izy mampirehitra jiro dia maninona moa? Mametraka azy ao ambany vata famarana. Inakay ny dikan'izany azo atao aiza kay zany le jiro? Azo ampidirina ao ambany vata famarana le izy. Tsy hoe nampiretin'ny Kristy ny jironao dia hirehitra ho azy eo io, dia hipetraka ho azy eo, dia hilamina ho azy eo. Fa ianao manana fahefana tsara ary ianao manana fahafahana tsara. Na ianao mampirehitra jiro, efa mitoy saditsika amin'ilay mazava sy ao amin'ilay fiainana. Na ianao tsy hoe mampirehitra jiro moa zany fa Kristy no nampirehitra ny jirontsika. Amen. Tsy ianao mihitsy no nampirehitra an'io, tsy fahefana avy aminao no nampirehitra an'io, fa izy no mampirehitra an'io. Fa ianao kosa manatsafidy ametraka azy aiza mba vata famarana na aiza eo amin'ny fanaovan-jiro. Natao hoe fanaovan-jiro le bougeoir, fitoeran-dabozia, ny olona taloha manana an'iny, dia antony, dia eo amin'iny fiantonana iny izy mazava ny trano ray manontolo. Zasy ianao rehefa zanak'Andriamanitra amin'izay, efa niraisintsika ilay tenin'Andriamanitra, dia iny nisy mpiainana, dia ny fiainana ny fahanazavana ny olona. Dia nazavintsika hozy pasteur Tsioro tao anatin'ny fitariana hoe tao anatin'ilay fotoana vao manomboka miaraka amin'ny Kristy iny sika, alaise tsara, mirehitra ny jiro tonga dia mipetraka eo ambonin'ilay fitoerana fanaovan-jiro. Rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana, aprimintsika ny ambany vata famarana iny. Dia rehefa aprimintsika ny ambany vata famarana iny, izay ny tenenako tao hoe manao bokla le izy, apriminao ny jiro dia tsy misy ny fiainana. Le fiainana eo fa tsy heninao intsony, fa lasa mitovy amin'izao tontolo izao ianao. Azonao ve le izy? Le fiainana eo fa tsy maheno intsony ny tenin'Andriamanitra ianao. Satria manino le mazava apriminao. Azonao ve le izy? Mihodina ohatran'izao le tantara. Ny teniny sy mpiainana, ny fiainana ny fahazavana ny olona, fa rehefa primin'ny olona ny ambany vata famarana ny fahazavana dia tsy henony intsony ny fiainana, ary rehefa tsy henony intsony ny fiainana, tsy henony intsony Andriamanitra miresaka aminy. Azonao le zavatra telo? Reo telo reo no mela miasa ao anatin'ny fiainantsika mandritry ty taona ity. Ary rehefa miteny hoe mandritry ty taona ity, lavitra be zany mandritry ty taona ity, fa mandritry ty volany ity. Ary rehefa miteny hoe mandritry ty volany ity, mbola lava be vao tapitra ny volany, fa manomboka amin'ity andro androany ity. Ary rehefa miteny hoe manomboka amin'ity andro androany ity, dia amin'izao ora izao aza vela ireo telo ireo hiala eo aminao. Teny eo amin'ilay teny tsy hananantsika fahefana, eo amin'ilay fiainana tsy hananantsika fahefana, fa le mazava azontsika ataony mampirina azy ambady vata famarana, dia azontsika ataony mametraka azy eo amin'ny fanaovan-jiro. Izay ny hananantsika fahefana. Dia amin'ity andro
androany ity manomboka androany rapitso mandritra ity volana janoary ity mandritra ity taona ity apetrao eo ambony fanaovan-jiro ny jironao dia mazava io fiainanao mazava io fiainanao io rehefa mazava ny fiainanao dia misy fiainanao anatinao rehefa misy fiainanao anatinao dia mandrehan'Andriamanitra miresaka foana ianao miara-miasa ireo telo ireo ampatonga antsika hanana fiainana tsara hanana n'ilay tena fiainana mandritra ity taona ity dia mba tsy mandalo fotsiny le taona fa le taona nge misentosento fotsiny ataontsika ny akamaroa taona ndry misasaka sady tiako ndry hoavy sady ty mipasikako ndry jona sady tiako ho manomboka septambra ratsoatsy indray dia efa krismasy mandalo le fiainana gaga ianao mijery tare ary taona lasa naniry zavatra reto amin'ny sisiny ty masoko ty fa firy taona moa za zao tsy niainana akory le fiainana fa nandalo nrenireny mivezivezy tady zay masoa le masoa tsy hity zay izy mandraky ty ny androany mantan'igny le olona antitra be reny nareo zao firipolo taona nitady zay masoa efa hita ave hoe fa hita ave antan'igny izy fa tsy hitany aby zany satria fitaky ny devoly zany say ny devoly mitady fiainana ny olona nefa ny fiainana ao amin'ny parole ao amin'ny teny lay teny tsy atoriny azy mihitsy ny zavatra zany le masoanao nge tsy ao amin'ny zavatra hitan'ny masonao tsy ao amin'ny fandaminana ny zavatra hitan'ny masonao fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra vao miresaka aminao ny tompo dia heninao ny fiainana ny anatinao vao heninao ny fiainana ny anatinao dia misy mazava amin'izay tonga ina ndika le hoe mampahazava ny zavatra rehetrarehetra ina ndika le hoe ampirimina ny ambany vata famarana rehefa ampirimina ny ambany vata famarana le mazava dia ina moa ndika zany tsy tianao idira tsy tian'ny olona idiran'Andriamanitra ny fiainany rehetrarehetra tsy tian'ny olona idirany mazava ny fiainana misy zavatra afina feniny be dia be misy fahotana afina feniny be dia be na dia zanak'Andriamanitra ary ny olona misy amin'ny zanak'Andriamanitra mbola manao fahotana dia afeniny ny ten'Andriamanitra miresaka any amin'ny bokin'ny testamenta taloha izy zay manafina ny elony tsy ambininy zay mitsotraka mafo izany dia azo famindram-po any amin'ny bokin'ny Jaona voalohany izy dia miresaka tahaka izao raha milaza isika fa tsy manota dia mandanga isika ary ny marina tsy ao anatintsika raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy dia mamela ny fahotantsika manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra hiatrika n'ity taona vaovao ity isika aza vela isika maizimaizina ao anatin'ny fiainanao ao amenna raha manambady ianao isika manambady aza vela isy zavatra maizimaizina aza vela isy zavatra afempenina amboamboarina mila mahitsy ny zanak'Andriamanitra mila manamboatra tsika rehetra ireo mahalala ny zavatra miafinafina rehetrarehetra sy tsy metimety rehetra anatin'ny fiainantsika any rehefa mpitovo anankiray ny andeha hanambady dia le sary ny Gertrude sy Robertine sy mila avoaka daholo dia mila dorana daholo fa efa nambady an'le anankiray amin'izay manomboka izao dia tapotra tanteraky ny tantara iny dia valina tanteraka any iny dia tsisy mahita intsony dia tahaka izay ihany koa fiarahana amin'ny Kristy tsy asiana miafinafina intsony any anaty fidiram-bola any aza vela isy zavatra hafahafa intsony manomboka izao ozy ny tenin'Andriamanitra izay mahavariana mihitsy hoe any amin'ny epistily ve dia tokony hisoratra zany zavatra zany ozy izy Paul nresaka izy nangalatra ka tsy hangalatra intsony fa aoka izy hiasa dia mba hasoany hafa ihany koa manomboka izao gaga mihitsy Andriamanitra fa manina any amin'ny epistily ny asiana an'izany zavatra zany fa kay ny antony ity zanak'Andriamanitra ka mbola misy zavatra tsika nge tsy mangalatra be tonga dia hoe iny dia manao sito mahery dia nanjavony tsika nga manao an'izany fa tsika manao afetsifetsena kely miafinafina any dia ozy isy tsika amboarina le anina va io nge tsy ho dia io nge ohatran'izao ohatra ngiasoly ozy Andriamanitra hoe aripao ny Amalekita tory daholy vonohy ny olona rehetrarehetra hatramin'ny biby fiompy raha vao daholy fina nataony soly nga voatery tonga dia baribarianina be ohatra zany koza ny tiany tompo lazaina amin'iny ange dia zao hoe asiana interprétation inona ny dika zay
afeninao ambany vata famarana le jiro aprimina ao dia azavaina amin'ny chambre tsindraindray fotsiny ihany feran'ny olona ny toerana izay ampiretana le jiro ao amin'ny salon rery ihany ao Jesosy ny manjaka ao ny tompony hoderaina ao izy asandratra ity vanim-potoana ity fotoana ho an'i Jesosy ity fa ato kosa tsy fotoana ho an'i Jesosy ato izay mamely ahako taoko mahita ihany koa ato izay vazavaza ahako taoko mahazo ihany koa zany iny atao hoe aprimina le jiro any mba vata famarana misy efitra ao anatin'ny fiainanao izay tsy tianao azavay rehefa miadinareo mivady mampatsiaro an'le olona niady zay raha matombola misaron-doha amin'io ozy izy alao soroko mihitsy ty lo fa za zany everinao fa piasanao hiasa ho anao foana atao anatin'ity trano ity satria le satroka tsinona satroka masina azonao le izy zany voavany am-piangonana amin'io asorina mihitsy aloha le anina rera tonga dia ala amintsika aloha fa ty resaka mpivady ty fa tsisy idiran'ny tompo fa rehefa samy anao dia anao ihany koa zay fa zany atao any ambany vata famarana sasainao zanak'Andriamanitra raha tiatsika isy fiainanao anatitsika avelaony mazava azavany olona rehetra azavany fiainanao rehetrarehetra azavela isy malomaloka intsony hoeteo anatrehan'ny tompo fifankatiavanareo mpivady hoeteo anatrehan'ny tompo fitondranareo ny zanakareo hoeteo anatrehan'ny tompo ny asa rehefa tsy mety aza miandry asa tsy mety zay hoe Jesosy ahoana ihany ty asa nefa ao anatin'le asa ianao misy zavatra pitsopitsony be dehibe hoy izy nybokin'ny Hebreo atsika naisotra an'izay rehetra manavesatra atsika mba miota izay matetika mahazo atsika dia aoka isika hibanjina amin'izay tsika nge manao fetsifetsy nefa tsika tsy mampitombo ninina le izy zany misy contradiction be mihitsy ao anatin'ny fiainantsika ao tsika sady matoky anao atao am-piangonana io nefa ary tsy matoky ny tompo any anjo maintsy anako tsy inona ny fidanana pizza ho an'ankizy io ny antony inanareo pizza io le anina mahatonga an'io le afetsifetsena ihany ohatrany hoe te hanampy ny tompo zany foantsika hoe tsy vitanao ry Jesosy ny fiainanay fa atosiko kely fotsiny zany nge tsy hiasa be amamanana kely fotsiny ava dia tanao ihany fa sarotry ny eto ambonin'ny tany nareo ny an-danitra milamina be zay tena mbola anina fa avelaony mazavaazava ny fiainanao rehetrarehetra azava ny fonao rehefa tezitra ianao mbola avelaony mazava irehetra eo fitoeran-jiro foana tezitra Jesosy fa fatezerako eto aminao tao anatrehanao dia any amin'ny debalina any amin'ny mamaky balina fripe rehetrarehetra sorona daholy metiny vita ny vavakao madio ny any anatinao any dia afaka miatrika an'izao tontolo izao ianao rehefa malahelo ianao aza primina any ambany vata famarana ny jiro rehefa malahelo ny olona dia aprimina any ambany vata famarana ny jiro izy ihany no mamahany olona sy ny alahelony ao zany mahatonga anao mahita olona efa zanak'Andriamanitra izy mbola possible be mihitsy mbola latsaka ny sotro indray efa tsy ho sotro tsony mbola lasa indray efa tsy ho foka tsony fa tena hoe ty tena mila godoloka le tsisy mantolona mihitsy ty fa tena reraka ny adohako marina tena sotomoko mihitsy ty aloha fa rehefa miaraka amin'ny Kristy dia mirehatra foana ny jiro amin'ny vanim-potoana rehetra rehefa reraka ianao dia ny jiro apetraka rehefa mazoto ianao ny jiro apetraka rehefa matanjaka ianao ny jiro apetraka manambola ianao ny jiro apetraka tsy manambola ianao mirehitra ny jironao tsy avelanao isy zavatra hafahafa zany tsy manao hetsika hafahafatsika ary tompo tsisy ny vola fa tsy manao hetsika hafahafatsika tafiditra ao anatin'ny hetsika hafahafa mandeha mandondona tranon'olona ampindramo an'izao raha tsy mahenony tompo ianao mitarika anao an'izay mihitsy ny antony itenenako an'izay satria izy tsy anao an'izay mihitsy tsisy Andriamanitra iteny aminao zany mihitsy hoe ndana mindra anazy tsy possible zany tsy possible zany Andriamanitra manana ny vahaolany amin'ny fotoana rehetrarehetra ny possible dia nefa olona izy anomeanao eo fa tsy possible hoe anao asainy mandehandeha mandondona zany
fa ny devoly sy henao no mahatonga zany ny fiahiahinan' zao fiainan' zao any anatin'ny saintsika mahatonga atsika makaroka problema. Ary ny teknika n'io resaka findramam-boly io, ianao rehefa indram-boly zay na misy zavatra tianao ketrehany zay, ianao tsy miraharaha zay mety hohanina ny lohany zany. Tsika olombelona zany selektifa be, indray tsika be fanahina be, fa rehefa indram-boly tsika tsisy fanahina zany mihitsy eo anaty saitsika. Tonga de resy lahatra be mihitsy tsika hoe tsy maintsy tafaveriny io amin'ny faranvolana. Fa raha inversement ny any anatin'ny saitsika any de mietrrehetra mbola misy azao, mbola misy azao, mbola misy azao, mbola misy azao. Amin'ny fiainanao rehetrarehetra mandritry ty taona ty avelan'ny mazavazava. Rehefa mazava io de misy fiainanao anatinao, rehefa misy fiainanao anatinao de misy tenin'Andriamanitra miasa ao am-ponao, mitaiza, miaro, mitantana, mandamina, de tanteraka le hira teo hoe tsisy ko mataitse. Fa raha vao tsy zay ny tanteraka, raha vao tsy zay ny ainatsika, raha vao tsy mazava manjaka ao anatin'ny fiainatsika, de positivisme zany tsisy ko mataitse zany. Zao tontolo zao nge afaka mirana io, so heverinao fa tsy afaka mirana. Ataony somatsara iny. Nga iny hiranao rerika hoe nasiko droit d'auteur ty tsy azonareo iraina. Na hoe tsy azo iraina fa tsy ny olona ao amin'ny Kristy irery ihany mazo miran' zany, mangina fa tsy tokony iran' zany nareo. Miran' zany koa izy. Manao ny fomba fanaonao rehetrarehetra izy. Fa ny azy tsisy fiainanao anatin'le izy. Zay ny afatritsika amin'ity andro androany ity. Avelao mazavazava ny fiainantsika rehetra. Avelao izy anapaka, avelao izy anapaka ny anaty problema, any anaty arerahana, aza mamarery ny arerahanao. Amen. Reraka ny sainao azavahana rery zany. Zany ny atony isin'ny akonana ara-panahy ihany koa. Efa pahery aminao sy fampitatana aminao. Sahirana ianao, azavahana rery zany. Ny zanak'Andriamanitra izay mamaolana rery, mitady sy miketrika. Zany ny atao hoe zanak'Andriamanitra mampirina ny jiro ao ambany vata famarana. Azonao ve le izy? Fa tsy voatery foana hoe ny asa-pahamarinana no atao hoe mampirina, hoe rehefa manao tsy marina ny zanak'Andriamanitra de zay ny atao hoe mampirina n'lay le jiro ambany vata famarana. Tsy voatery hoe rehefa tsy miteny Jesosy misy olona mieritreritra an'izany mantsiny. Raha vao tsy mivoaka ny vavany Jesosy, hoay Jesosy naprimoka any ambany vata famarana ndray ianao. Fa rehefa mandray décision irery ianao, zany atao hoe ao ambany vata famarana ny tompo. Miatrika zavatra irery ianao, any ambany vata famarana ny tompo. Tena sary hafahafa be zany ao ambanin'ity estrady ity Jesosy. Efa sary hafa le hoe indro mandondona ao ambaravarana. Fa mbola film hafa ihany koa hoe naprime sasany ao ambany vata famarana izy. Zay ngamba le jiro mantsy ny somary ohatrany tsy de ivakitsika aloha. Fa raha azonao atao vidana vata amin'ity androndro amin'ity volany ty. Tanao le vata gasy le misy sarisary, misy jumbo, misy pubany jumbo score, cora. De ataovy ao an-trano. Ataovy amin'ny toerana hita maso de mba tazadazanao mandritra ito an'ity hoe imperona tsofoko tato zany Jesosy. Rehefa misy zavatra manjoa. Fa zany no iainantsika kristianina, zany no iainantsika zanak'Andriamanitra. Ny afatra amin'ity androndroany ity, ny mazava dia tokony hazava n'izao tontolo izao. Mazava ny fiainako rehetra. Mazava ny ty atidohako ity. Mba tsy eritreritra zava-pony ty. Mba tsy ho be fanahiny ty. Mba tsy ho be fiahiahiny ty. Mba tsy eritreritratsy ity. Mba tsy eritreritra vengeance ity na hitsiriritra zavatra. Avelao izy hiditra ao. Avelao izy hazava ny momba anao rehetrarehetra. Dia ho enonao ny tsirom-piainana miaraka amin'ny Kristy. Amen. Itsangantsika dia efa afaka amin'ity androandroany ity. Arak'izay nitaritan'ny tompo anao. Raha vize manokana ny fiainanao, tsisy olona ny tantara amiko fiainanao, tsisy idirako zany. Aza be desina nizaniza mihitsy fa tsisy idirany zany. Fa ny tompo no miresaka amintsika tsirairay avy dia hoe teo anatrehan'ny tompo fiainantsika tsirairay avy amin'ity androanio ity. Mba tonga tena izy no hanapaka. Ataontsika ny hira homantsika ho ren'ny fiandriananao. Jesosy andrianina ianao dia efa afaka tsika androany arak'izay taritan'ny tompo atsika. Raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana.
tongava sotoko